Mitafatafa aminareo any tokantrano andray amin'ny alalan'ity fandaharana momba ny toetry ny andro ity. Zay ekipan'ny Meteo Madagasikara dia manolotra anareo ampitiavana indray ny mety ho toetry ny andro. Etỳ Ampanombohana ny sary azo avy amin'ny zana-bolana no maneho amintsika ny mandravitra ny toetry ny andro. Ho any anio dia aly izay malefaka tsy maro toerana no mandravitra izay toetry ny andro izay. Rehefa ririnina toy izao dia indraindray malefaka io aly izay io, indraindray antonony ary indraindray matanjaka. Ka ho an'ny tindray mitoraka ity aloha izao izy dia malefaka ny aly izay. Dia ny tsara tadidintsika rehefa malefaka ny aly izay dia ny ilany atsinanana iny mahazo orana amin'ny tsitapitapy. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany mahazo andian-javona amin'ny ankapobeny izany resahako izany dia avy eo mibalika be ny masoandro fa ny ilany andrefana dia saika maina foana ny andro. Raha ho andrapitsy manokana jerentsika dia mahazo orana malefaka dia malefaka ny aty Antalasy Analanjorofo aty. Ahitana andian-javona vao maraina ny any amin'iny Amoron'Imania sy Aotomatsiatra iny. Ny tapany avaratry ny afovoantany izao dia saika mandrahona ny andro izany amin'ny maraina. Sisan'izay dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Amin'ny tolakandro dia mbola hitohatra ny orana tandrifin-drahona any amin'iny faritra avaratra atsinanan'i Madagasikara iny dia tsy dia miova firy ny toetry ny andro any amin'ny faritra sisa fa mifandimbindimby eo ny rahona sy ny masoandro. Fa amin'ny takariva dia ahazo orana tandrifin-drahona ny any Vatovavy-Fitovinany sy any amin'ny faritra atsimo atsinanana any. Raha ny vinan'ny maripana araka ny efa nampiomanay antsika tamin'ny fiandohan'ny herinandro dia miamidina indray ny maripana ambany indrindra. 20 degré Celsius izao ny maripana vao vinavina ho ambany indrindra ho an'ny Rapitsoma. Efa ohatr'izay ihany koa ny vao vinavina ho an'ny andron'ny androany alakamisy. Mitsetsatsetsa tsy aritra tiany fampizarana dia izao ao anatin'ny volana Jona ka hatramin'ny Septambra any ny vanim-potoanan-dririnina eto Madagasikara. Tapitra omaly ny volana May. Raha jerentsika akapokantsika ny zavatra niseho tamin'ny volana May dia efa nanomboka nahatsapa nangatsitsikintsika ny maraina sy ny alina dia efa mihamalefaka ny rivotra, maina ny andro amin'ny ankapobeny rehefa atoandro fa nefa mbony kely mihoatra n'ilay mahazatra antsika ny maripana rehefa natao izany ny fandinihana teto anivon'ny Meteo Madagasikara. Dia any amin'ny volana Jolay ihany tena hatsapantsika ny atsika mamirifiry any Vakinankaratra izany no tena ahitana an'izay. Tamin'ny 13 izao no nahitana mihiba 2 degré Celsius tany Antsirabe fa izao aloha 20 degré Celsius isitsika ny ho an'ny Rapitso dia efa miomana amin'ny akanjo mafana izany indrindra ny amin'ny maraina. 30 degré Celsius ny vinavinan'ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny Rapitso dia ny eto amin'ny faritry ny afovoantany izao eo amin'ny 30 degré Celsius eo ny afovoantany Ray Manontolo. Dia raha ho any amin'ireto firenena vitsivitsy ivelan'i Madagasikara reto ianao toy ny mahazatra etỳ Ampamaranana sy ho any amin'ireto nosy manodidina antsika reto dia ny any Paris izao no hanorana tandrifin-drahona, ny any Milan, Johannesburg sy Nairobi dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ahazo orana tandrifin-drahona iray kotroka ny any Bangkok, Maurice sy Comores ahitana orana malefaka. Ny any Seychelles sy any La Réunion dia hifandimbindimby ny rahona sy ny masoandro, maina ny andro izany. Dia hatreto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany raha rialina feno fahatoniana ho an'ny tsirairay. Veloma daholo ary.